fitiavana ho ampitombona ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hiara-iombona amin'ny vavaka ary isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra hoe indre ny hafalianay noho ny halehiben'ny fahasoavana sy ny fitiavanao izay tsapanay sy iainanay ary ivelomanay isan'andro. Misaotra fa nomenao indray izay an'izao herinandro vaovao izao mba iainanay sy ivelomanay Tompo. Voninahitra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka izany dia misaotra ny Tompo isika fa nomeny herinandro vaovao araka ny tolom-bavaka nasantsika teo. Fa ankoatr'izany dia tena lehibe satria misaotra azy koa isika fa afaka niaraka amin'ny vavaka omaly. Nandre ny tenin'Andriamanitra, nandray ny asa sy fampahirezana. Lehibe ho antsika ireny ny fanahy masina ny ampitombo aho mba azahoantsika hatrany finoana, fanantenana, fahatokiana, ary indrindra fanondohan-tena nompon'ny Tompo mandrakariva raha mbola velona. Dia ho azy irery ny voninahitra ary avako famonjena kosa ny fiadanana. Ny antso sy ny fanovana anarana indray no jerentsika amin'ity fandarana ity ry havana, mofinaina anio ary mbola tohizantsika izany rapitso. Abrahama rehefa nandray ny antson'Andriamanitra dia novain'ny Tompo ny anarany. Ilay anarany hoe Abrahama izay midika hoe ray avo dia novaina hoe Abrahama, rain'ny maro. Hitantsika izany eo amin'ny Genesisy 17:10 ny andininy 5. Satria no reto antony telo reto. Voalohany, fanatanterahana ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izao. Manomboka ao amin'ny famorana izany ao amin'ny Genesisy 10:10. Midika fa manomboka izao ny taranaka voafidy rehetra ny taranaka Abrahama dia ireo ny vahoaka voafidy, ireo ny olon'Andriamanitra. Faharoa, rehefa natsoiny Abrahama handao ny tanindrazana sy ny fananany dia misy fikasan'Andriamanitra vaovao indray eo amin'ny fiainany. Ny anarana mantsy no manamarika no maha-izy azy ny olona iray atao amin'ny Baiboly. Ka ny fanovana anarana ho an'ny olom-boantso dia fanovana an'ilay olona koa tsy toy ny taloha intsony fa ho tonga olona araka ny sitrapon'Andriamanitra aminy. Abrahama, ray avo na ray noderaina dia midika fiamboniana koa izany. Mila ahetry araka izany ry havako. Manomboka izao izy dia rain'ny mino rehetra Abrahama. Andriamanitra mihitsy araka izany. Izay no antony fahatelo no manova ny olona ray nantsony mba havita ny iraka ampanaovan'ny Tompo azy. Tanteraky Abrahama izany ary dia hitantsika fa dia ilay ray avo lasa rain'ny mino rehetra na aiza na aiza, na firenena inona na firenena inona. Amen. Fanontaniana ho anao, ho antsika tsirairay avy ary. Inona ny niova teo amin'ny fiainanao rehefa tonga olom-boantso ianao? Amen. Mbola tohizantsika ary izany raha sitrapon'ny Tompo rapitso ry havako. Mivavaka isika. Saotranao izay Tompo fa amin'izao herinandro vaovao izao dia afaka manao fikasana vaovao izay koa raha sitraka dia mba tanterahony dia mifanaraka amin'ny sitraponao. Mbola misy ny manao fanadinana, mipetraka eo am-pelantananao mba havita izany soamantsara ary hahazo vokatra tsara Tompo. Ny asa, ny fiaina-tokantrano, ny adidy aman'andraikitray dia atolotray hanao hatrany koa mba ho ampianao izay ka nanay fifaliana sy fiadanana ireny. Arovy izay amin'ny aretina, arovy amin'ny loza, arovy amin'ny ratsy rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ary ny havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.